dia tonga soa tao amin'ny fantarana zany forêt santé Canada indray ianao. Io resantsika an'io sany dia momba ny tsy fandriam-pahalemana. Mirongatra dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any Madagasikara amin'izao fotoana izao ka dia mitondra ny anjara biriky ny tenako amin'ny fanazavana ny momba ny atao inona mo mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ary inona no vahaolana izay mifandraika amin'ny zavamisy ny zavatra ananana sy ny fombafomba fiainan'ny malagasy ary indrindra dia ny fotom-pisainany sy ny fomban-drazana. Inona moa ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana? Misy ny tsy fandriam-pahalemana ao anaty ary misy ny tsy fandriam-pahalemana ivelany. Dia ohatran'izay ihany koa misy ny fandriam-pahalemana ao anaty ary misy ny fandriam-pahalemana ivelany. Ny fandriam-pahalemana ao anaty dia ny karazana fitonitsaina izay ananan'ny olona iray eo amin'ny fiainana, ny karazana fomba fijeriny ny fiarahamonina sy ny fiainana izay mahatonga azy izany hanana ny karazana fitonina. Misy fiantraikany izay zavatra rehetrarehetra izay zany amin'ny fandriam-pahalemana ivelany. Izany hoe rehefa ny vahoaka tsirairay zany manana n'izay atao fandriam-pahalemana ao anaty izay dia hiatefa any amin'ny fandriam-pahalemana ivelany izany zavatra rehetrarehetra izany. Ohatraohatran'izay koa rehefa misy ny fandriam-pahalemana ivelany izany hoe ny zavatra mitranga amin'ny manodidina anao, misy ny filaminana dia miatefa ihany koa zany zavatra rehetrarehetra izany zany amin'ny fandriam-pahalemana ao anaty. Ohatran'ny cercle vicieux zany ny fandehan'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka eo zany anovoantsika azy ny hoe iza moa zany no omenatsiny amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao Madagasikara. Moa ve ikotikely mifoha vao maraina andeha an-garipôsy izay ve no ifanotofantsika omena anatra ikotikely fa avy ao amin'ny ray aman-dreniny ao izay tsy nananatra azy no natonga an'ikotikely ifoha vao maraina andeha an-garipôsy. Zavatoza dia zavatoza anie zany zavatra zany ary zavatra tsy mora izany hoe zaza andeha ifoha maraina andeha an-garipôsy ary dia ianao ray aman-dreny maniraka azy amin'izany ary tsy fantatrao hoe mbola iveriny eo ve io zanakao io raha riva hitondra ny vola izay avy nangalariny sa faty ve no hoentiny eo aminao sa any am-ponja ve no mety hiafarany. Zay zany dia karazana tableau izay apetrako amin'ny karazana société iray izany hoe karazana saranga zany ao Madagasikara izay miodikodina ao amin'io ataontsika figadrana, fahatrana, figadrana, miodikodina amin'ny fahafatesana ary dia efa karazan'ny olona izay manao sorona ny ainy zany ireny karazan'ny olona ireny mba azahoana vola kely hinanana. Apetraksika any ihany ve ny andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana. Mitodika isika eto amin'ny ataontsika hoe mpitandro filaminana. Atolakitsika ihany koa ve ny
zavatra rehetrarehetra hoe ny mpitandro filaminana no tsy manao tsara ny asany, ny mpitandro filaminana no am'raitsi-kobakoba amin'ny fangalarana avolenta izay mamotsitra ny mpangalatra, ny mpitsara izay manao fitsarana mitanila ho an'ny mpanambola, ny mpitandro ny filaminana sy ny miaramila izay mamatsy ny fitaovam-piadiana any amin'ny mpangalatra avolenta na ny dahalo. Apetraksika any fotsiny koa ve ny responsabilité ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Hiditra indray zany tsika ny eo amin'ny resaka karama. Noa ve atolakitsika any amin'ny resaka karaman'ny mpitandro filaminana izay ambany dia ambany raha ohatra amin'ny eritreritrany hoe asa izay miandy azy. Atolakitsika any fotsiny koa ve ny responsabilité rehetrarehetra hoe ambany ny karaman'ny mpitandro filaminana ka lasa tsy manana motivation izy zany hanao tsara ny asany. Na tomobile ara zany tsy ananany andeha anatanteraka ny asany fa mandeha tongotra izy zany ny manao ny asany. Inona moa zany no motivation mitondra ihany koa ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara amin'ny fanaovan'ny asany. Maro dia maro ny motivation izay mety mitarika ny olona anao an'io karazana asa io ka apisy ny ataontsika hoe tena fahobiazana zany. Ny matetika zany dia ny hoe raha ohatra tambola kely ny olona iray niaran'ny injustice na ny tsinjazolena, niaran'ny tsy fahamarinana teo amin'ny fiarahamonina ohatra. Izany hoe mety ohatra raisitsika amin'izany hoe misy angamba olona tao amin'ny fianakaviana izay nogadragadraina fahatany kanefa olona izay tsy meloka ohatra dia nitondra karazana revolta zany zay zavatra zay tamin'ny zaza tao an-trano nahatonga azy zany andeha any amin'ny profession-ny justice sy ny mpitandro ny filaminana. Eo zany dia vocation tena mitombo ary raha ohatra izy ka tena hoe mangetaeta an'izany atao hoe justice izany dia hanao tsara ny asany izy ary dia hitandro marina ny filaminana araky ny tokony izy. Fa raha ohatra ka ny vocation-ny olona anankiray zany dia ny hoe ato amin'ny mpitandro filaminana aloha zany dia mpiasam-panjakana dia mbefa assuré zany ny hoe miditsy isam-bolana ny vola. Assuré ihany koa ny hoe fitagosana ny vola etsy sy aroa zany mba hapatevitevina ny vola miditsy isam-bolana mba hazahoana toerana mba mamirapiratra eo amin'ny fiarahamonina, ahafana mampianatra ny zanaka amin'izay mba toerana tiana ametrahana azy. Raha ohatra ka zay zany no motivation ny akabeazan'ny olona anao an'io karazana profession io dia azotsika lazaina zany fa mandringa ihany ary dia andeha any amin'ny tsy fahobiazana. Satria ilay motivation zany tsy any amin'ny tena tokony hipetrahany satria sarotra io karazana asa io ka any zany no hipetrahany ataontsika hoe vocation an'izany atao hoe mpitandro filaminana sy ny mpiasan'ny fitsarana izany.
Zany zavatra rehetrarehetra izany nefa mety misy manana tokoa zany karazana hoe inisiativa hanao zavatra tsara, inisiativa hoe hanao tsara ny asa izany. Kanefa mo raha ohatra olo-tokana, olon-droa, olo-telo fotsiny no manana n'izay hoe karazana hoe finiavana izay, fa ny manodidina azy rehetra dia ilaya ny tango, ny vola izay entina amen'ny posy amin'ny faran'ny volany, dia miady rery ihany ireo karazan'olona ireo zany amin'ny asa izay ataony. Ka mety ho rendrika izy mety ho leo izy ary mety izy ihany koa ny hafarany no voaroaka tao anatin'ny asa satria atahorana fa diso marina loatra. Aiza zany ipetrahany ataontsika zany hoe responsabilité goavana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny mpitondra fanjakana izay mila manova ny rafitra ahafahana mifehy an'io fitandrovana ny filaminana io. Hiditrytsika any amin'ny tantsaha, olazaintsika zany ny tantsaha fa dia voasitony rendrarendra ny aty andrenivohitra dia tsy te halala intsony zany ny famokarana any an-tanindrazana. Amin'ny fomba ahoana moa ny atamana ny tantsaha any an-tanindrazana? Raha ohatra ka ny ombiny efa lasan'ny dahalo, raha ohatra ka ny fambolena izay ataony eo dia tsy izy akory ny miotiny ny vokany fa efa misy ny efa tambazotra zany izay magalatra ny variny alohan'ny hitazany azy. Zany zavatra rehetrarehetra zany eny zava-misy any ambanivohitra, tompoky lahy sy tompoky vavy, izay tsy azo ditsita ny fahamarinany zany zavatra rehetrarehetra izany. Inona nefa no mamelona atsika malagasy dia ny vokatra, ny legioma sy ny voankazo, ny vary, ny fiompiana izay ataon'ireo olona ny ambanivohitra ireo, nefa dia izy no tsy jerena indrindra ary izy no ambaniana indrindra. Somary mahagaga ihany ny mpivarotranana izay roana tsy hivarotra mandritra ny confinement, kanefa ny anana sy ny legioma sy ny voankazo tompoko ireo no fanefitra voalohany indrindra amin'ny coronavirus izay mampatanjaka ny otrikaitsika malagasy mba hoentina miady amin'ny aretina maro samihafa. Aiza rentsika aiza roadroasina ireo karazan'olona ireo tsy hivarotra, hivarotra ny fanafody tena izy. Aizitsika ary raha tena diniana ne dia ireo karazan'olona ireo no tsy dia be maty. Manam-pirofo zany zavatra zany fa mitondra otrikaina maro zany ny legioma, ny zava-maniry, ny planty sy ny zavatra rehetra vokarin'ny tantsaha. 4% ny malagasy nefa ny tantsaha. Fantatritsika tsara fa 80% ny malagasy dia tantsaha, kanefa izy no hitondrana basy, avolenta, hovonoina, alaina ny fananany. Aiza rentsika zany aiza fandriam-pahalemana lokalokaina ty karazana fitaovana izay mahery vaika avy any ampitan'ny ranomasina iarovana an'iza ireo fitaovana rehetrarehetra ireo, iarovana ny fitondrana ve, mampametra-panontaniana. Izay no fanantenan'ny vahoaka
nametraka ny mpitondra eo ny mba hananany an'izay hoe fandriam-pahalemana ivelany sy ao anatin'izay, satria na tiatsika na tsy tiatsika tompoko lahy sy tompoko vavy tsy misy fampandrosoana ade eo raha vao tsy misy ny fandriam-pahalemana. Inona sinona mo no tena antoky ny fampandrosoana amin'ny tany iray? Dia ny fampianarana ny fahasalamam-bahoaka ary ny fandriam-pahalemana. Rehefa ireo no tomompana dia mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra manaraka aty aoriana, satria rehefa misy ny fandriam-pahalemana dia mazoto miasa ny olona ary tsy matahotra ny amokatra, satria ny sécurité zany efa assureny. Fa manjary mahatonga ny tepitepitsaina, manjary mahatonga ny olona ho kamo mamokatra ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Iza nefa zany no andrasantsika zany ampilamina ny tany sy ny fanjakana. Efa veriberiko eto foana ny hoe dimension humaine no tsy ampy amin'ny fomba fiainantsika malagasy. Lokalokaina ny helikoptera, isambotra ny dahalo, ny busy atao any anaty omby, mbola mirongatra ny fangalalan'omby sy ny dahalo amin'izao fotoan'izao tompoko. Aiza, inona ny zavatra arena ananatsika? Ny olombelona no arena ananatsika amin'izao fotoana izao. Ny zavaboary manodidina tokony miainga zany isika amin'ny zavatra zay mampanankarenantsika, fa tsy mitomany randrana manendriky olona aty ivelany aty ny amin'ity karazana fitaovam-piadiana sy ny sisa sy ny sisa. Atoboy amin'ny olombelona samy olombelona ny fandriam-pahalemana tompoko. Rehefa misy ny fandriam-pahalemana ny tsirairay, mihinana tsara ny tsirairay, mitafy mandeha any an-tsekoly ny ankizy fa tsy mandeha magaripôsy, voatsabo tsara any amin'ny hôpitaly, dia manaraka ho azy ny fandriam-pahalemana. Ataovy tsara ny karaman'ny pôlisy sy ny zandary sy ny miaramila fa hiaro ny vahoaka izy. Raisiko ohatra ny ohatra tao Cuba ohatra. Zany Cuba zany dia nosy kely izay ataontsika hoe zany tao zany no fandalovan'ity karazana tsy fandriam-pahalemana rehetra ity eran-tany, satria tao zany nisy ny centre ny fifanakalozan'ny mpivarotra ny drogy sy ny sisa sy ny sisa. Tao zany no fifanakalozana ny karazana ataontsika hoe zany hoe fivarotan-tena na ny prostitution. Nikorotana izany Cuba zany tamin'ny andro taloha. Tapa-kevitra zany ireo ty tanidrasana izay nitarihan'ny président Fidel Castro izay efa maty amin'izao fotoana izao. Nisy an'izany ataontsika hoe docteur Che Guevara izany. Tapa-kevitra ny hoe atao anarina ny tany amin'izao fotoana izao zany Cuba zany, dia izy ny voalohany amin'ny fandriam-pahalemana. Afaka mandeha amin'ny andro alina ianao rehefa manao vakansy any, tsy misy olona atahoranao amonanao any, satria efa voavolavola ny sain'ny Cubanina, satria nomena azy ny sakafo tandrify azy ny vahoaka tsy akanavaka, nomena azy ny fianarana maimaipoana ho an'ny sarambabe bahoaka, nomena azy ny fahasalamana maimaipoana